Lioka toko faraika amby roapolo. Ny fanatik'ilay mpitondra tena mahantry. Lioka toko faraika amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanan-karena mandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa mandatsaka farantsakely roa teo izy. Dia hoy izy: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra. Fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Jesosy nanambara ny handravana ny tempoly. Fanenjehana mialoha ireo famantarana milaza ny farany. Lioka toko faraika amby roapolo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy: ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy havela isy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe: mpampianatro, raha oviana no avy zany? Ary inona no famantarana rehefa ho tonga zany? Ary hoy izy: mitandrema fa andra ho voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako sady ianao hoe izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha zany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy: isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Ary isy horontany lehibe ary misary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambatra anareo izy ka anenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina, ka hoentiny ao anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany. Koa aoreno amponareo ny tsy hevitra raha teo izay havalinareo. Fa izaho no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary hatolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny. Ary ho ala ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy ho very na dia singam-boly ray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Jesosy nanambara ny handravana ny Jerosalema sy ny fiafarany andron'ny jentilisa. Lioka toko faraika amby roapolo, andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary raha mahita ny Jerosalema vao hodidiny miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Ary izay any Jodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao Jerosalema, aoka handositra ho any ivelany. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiditra ao tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa loza ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny lela-tsabatra izy ka ho entiny ho babin'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa. Ny fahatongavan'ny zanak'olona amboninahitra. Lioka toko faraika amby roapolo, andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany,
ka ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia ho ozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandraha, ka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Fanoarana momba ilay aviavy. Lioka 1:20, 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary izy nanao fanoarana taminy hoe, jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroko ireo, dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary mitandrema, fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fitrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra aty ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo, ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy. Ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoera teo tendrombohitra atao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly hiaino azy. Dia izay izany no fizarana fahaefatra, ny fiafarany asa fanompon'i Jesosy tany Jerosalema, Lioka 7:20, ka hatramin'ny 2:20, 9:30. Yeah.